raharaha ambotry manjaka nahazo fahafahana vonjomaika ireo rola voasaringotra fokotany tsara honenany fa irano tanteraka ny mponina bidon 200 mahery no milahatra isaky ny pompy tsy fandriam-pahalemana taksi be iray no nitafina enda teny amin'ny fokotany androndra ankafaliana tompoklay sy tompokivavy nandesinay mitsidika ny tokantranonao amin'izao matinaly izao talata fa 7 ny volana Oktobra 2020 sy 2020 tonga soa ato amin'ny fotoana ny vaovao asaiko ampanajananao anaraka izany hatramin'ny farany nahazo fahafahana vonjimaika ireo roa lahy izay voasaringotra tamin'ny sakoroka niseho teny ambotry manjaka herinandro vitsivitsy loso izay isan'ny tsara moa ny mampafantatra fa isan'ny kandida natolotry ny antoko tiako Madagasikara ho amin'ny fifidianana ben'ny tanàna ho tanterahana ny volana Novambra ho avy io ny raiky amin'ireo olona izay voasaringotra ireo saingy tsy misy ny akony amin'ny mahakandida azy izao zava-misy izao Asin'Andriamalala Tokira Marlahy no mitatitra ny andindininy maro mivesatra ny anjehana any Randriamanala Tso Ajason sy Rakotondramanana vonjinjanahary olona voaroroy no nietsika nafana tetsy ambotry manjaka ny fandravana fananam-bahoaka ny faniratsirana sy namon'ny zandary ary nanohitra ny tetika asa fitondram-patsakano ireo no vesatra anjehana azy roa lahy taoriana fakanambavany azy teny amin'ny fampanoavana dia tsy maintsy mandalo contrôle judiciaire eny amin'ny gendarmerie-pirenena sy fitsarana izy roa lahy isaky ny talata sy alakamisy tsara manamafy fa miato aloha ny asa rehetra eny ambotry manjaka tao aren'ny fifampidiniana teo amin'ny solotenan'ny présidence sy ny tompon'ny tambary Antony raiky nandesiny Andriamatoa Andry Rajoelina nanongana ny Andriamatoa Marc Ravalomanana tamin'ny fotoana izay nitantanan'ny firenena ny fanotofana tany ankehitriny anefa dia miziriziry hanototra tanimbary ny filoha amperinasa amin'izao mijoro ny solombavam-bahoaka Fidèle Razarapiera manampody indray ny tantara izay niseho tamin'ny izany hoarantsika vetrany tsy hoe rehefa président Marc Ravalomanana manao anazy dia tsy mety fa rehefa anao manao anazy dia mety satria le tany totofan'ny président Marc Ravalomanana ataony argument io rehefa tonga teo amin'ny fitondrana izy nanamboarany kianja magi rehefa tonga teo amin'ny fitondrana ndraiky koa le tiaraka andraminazy teo nanamboarany zay stationnement lasa misy total lao zao tsisy fananany président Marc Ravalomanana nitsangana misy teo ambony le tany fa ny tena tambo dia ty rehefa nahazo fanjakana ndray izy ngany hototofandray olona 1000 hectare nambotry manjaka tanimbary zany dia ozy kazima zany rehefa président Ravalomanana manotra tany dia tsy mety fa rehefa anao dia manjary ka rehefa tsy mety le natao président Marc Ravalomanana dia tsy mety koa raha anao manao anazy rehefa tsy azo atao dia tsy azo atao fa tsy rehefa n'olona manao dia tsy azo atao fa rehefa anao manao dia azo atao indray noho izany zahay solombavam-bahoaka tiako Madagasikara rehetra dia mandany fanotofana ny tany 1000 hectare ao ambotry manjaka fa anisany voakasika nyty tetikasa Tanamasoandro ity ny commune efatra ao amin'iny faritra izay efa fantatra antsika jiaby mitohy ny fifampidiniana teo amin'ny solotenan'ireo mponina sy ny filohan'ny antenimiran-dolona miaraka tamin'ireo mpikambana vitsivitsy ao anatin'izany antenimiran-dolona izany fotoana raiky nahafahan'ny solotenan'ny vahoaka nitondra ny tena alahelo moa tamin'io namaly avy hatrany ny filohan'ny antenimiran-dolona fa hanaitra ny sainy ny mpitondra mba hitandreny ny fitaraina ny vahoaka eny fotony Asin'Andriamalala sy Tokira Marlahy tafiditra ao anatin'ny anjara asana antenimiran-dolona ny miaino sy mamany olan'ny vahoaka eny fotony ho toy ny fiaonana tamin'ny 20 Oktobra izay nionana ny loholona sy ireo vahoaka tetsy ambotry manjaka dia noraisan'ny filohan'ny antenimiran-dolona indray izy ireo androany ka tapaka fa andefa taratasy any amin'ny filohan'ny repoblika tamin'ny mbola volanana izany fa tadiditsika ny resaka hoe grand tanàna moa nilazana azy tamin'izany dia ireo n'olona teo topoka
fitsanona narana fafatatrareo dia gaga ihany abyjery raha za manokana dri za zany hoe tena tsy nahininina fa niova daholo izy dia ozy aho hoe ny atao amin'ny Sénat dia tsy tady ny fitonena institution de stabilité ity tsy tsara zany fitondram-panjakana fandona vahoaka zany fa atao aniza moa ny fitondram-panjakana raha tsy tady ny tombotsoa vahoaka indrindra fa maro anisy anatin'izay fampansono zay zay ny hevitra lehibe angatsika ahafahantsika hitondra ny amin'ny anananay ny ireo taratasy izay ho ataonay ny ambatany ato amin'ny Sénat ny anarako zany anao somi azy ny fangatahana any filoham-pirenena mba hampieritreritra azy satria manaraka loatra Madagasikara. Mila mian'ny vahoaka ny mpitondra mba tsy hisiany savorovoro ary tsy tokony hitsipatony lakalintana. Za zao voalohany resaka taminareo tany am-pandehana tany dia mijery hoe 5% moa zany nampalany any filoha Andranjoelina tany amin'ny faritra iny tena nisafidy azy tamin'ny fomba nanetriketrika mihitsy ny faritra iny natoky izany dia novatsika antsoavy izy amin'izao fotoana izao eo matoky anao reo vahoaka reo satria mieritreritra fa tondra ny miaro ny tombosoa ambonin'ny firenena ianao zay firenena dia vahoaka amin'izay zavatra atao izay. Izay ny momba niny fa lafim-baovao hafa kosa indray nanonga mare loatra ny hafanana manerana ny Madagasikara nanomboka tamin'ny farany herinandro teo iny izy iska amin'izao anisany mihoatra ny 9 degré amin'ny tokony ho izy no iainantsika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao mandalo anatin'ny antsoina hoe fotoana hafanana miompampana isika araka ny nambarany tompona andraikitra eo anivony sampana mpamantatra ny toetrandro. Jessica Miray sy Manora Andriamalala no manazava ny andindininy kokoa momba izay. 13 degré ny maripana ho antsika eto afovoan-tany nanomboka tamin'ny farany herinandro teo. Nahatratra amin'ny 17 degré kosa ny tany amin'ny faritra Toliara. Hafanana miompampana na ilay antsoina hoe vague de chaleur no lalovantsika amin'izao. Izany hoe isaky ny volana Oktobra toy izao. Ny volana Oktobra ny taona 2024 no nisy hafanana miompampana be tahaka izao teto Madagasikara dia izao indray. Singanina manokana ho an'ny Antananarivo faritra Analamanga dia mila miaritra kely tsika aloha zany fa any amin'ny farany herinandro mihitsy zay vao vinavinaina isy fidinana goavana ny maripanantsika miandrora zany tsika ny amin'ny sabotsy mialohany io fa somary midina kely any ny hafanana vokatry le amandona fafany le orana amin'ny faritra manodidina. Ho an'ny tanan-dehibe toana Antananarivo mbola misy atao hoe tsindry hafa ataon'ny zanak'olombelona moa zany isany contribuer kely ao anatin'le fiakaran'ny maripana ohatra hoe Antananarivo manokana zao misy an'le falitony rivotra be hitatsika amin'ny ohatran'ny karazana zavozavotany mandritra ny tontolo andro zay mivovoka sy ny loton'ny rivotra zany ny afafin'le ampiakaran'le hafanana miakatra. Inona ry izany no tsara ho fantatra sy ny tokony ho atao amin'izao hafanana miompampana izao? Mitondra hely foana aloha amin'izay alea dia ny akanjo anaovana tokony akanjo amin'ny coton na landihazo ireny no manolokoditra dia raha mety atao manifinify satria ireny zany mitroka ny atsembohan'ny vatana. Dia tsy adia koa misotro rano eo amin'ny litatra sasany eo zany ho an'olona efa kilao dia mety manatombo zay raha somary lehibe ny olona mety menjy raha somary kelikely lanjany dia tsy adiny koa milana voankazo karazany maromaro mihitsy isan'andro sy ny legioma na ny anamaitso. Dia izao koa moa zany ampatsahifina hoe fotoanan'ny tazo koa zany ny andro mafana dia ny ady amin'ny tazo zany dia ady amin'ny moka. Totoa fanarian'ny rano miandro indray satria amin'ireny manatody moka dia solona lobolobo manodidina ny trano satria amin'ireny miafina moka dia tsy adino mampiasa lay fiarovana mikaikitry moka. Tsy mbola avinanina ny hidina araka izany maripana ho antsika eto afovoan-tany raha tsy any amin'ny zoma any. Tsy mbola tafiditra ao anatin'ny vanim-potoanan'ny fahavaratra nefa isika fa mbola ao anatin'ny lohataona. Vaovao makasika ny fiainam-piarahamonina izay hatrany raha toa ka vely rano ndro nalaza nandritra ny fotoana ny fampelezan-kevitra tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ireny. Amin'izao kosa dia fahirano no misy eny amin'ny faritra tsara honenana iny iainan'ny mponina eny an-toerana. Bidon maherin'ny 200 ndro milahatra amin'ny pompe raiky eny amin'iny faritra tsara honenana iny.
tsy misy rano kosa ny citerne be an'ny jirama izay napetraka eny antoerana. Noro fitiavana sy Manora Andriamalala. Efa nanomboka ny farany herinandro teo hatramin'izao tsy nisy rano intsony teny amin'ny faritra tsara honenana. Tsy tonga nanatitra ny rano be ny citerne mamatsy ny pon'ny tsara honenana ny avy amin'ny jirama. Mahatsiaro mijaly tanteraka ny vahoaka iny antoerana. Atao fakomaly tsy tsara honenana tsisy rano tompo. Aiza le velo rano. Tena ohatrany tena makalisy tompo fa tena sy feverana kely eto fa aina le rano. Aty matoy zany napetraka eo tokony nisy rano foana isanandro isanandro. Ary efa nitarana impiry zany zay hoe indroa isanandro zany tokony ampiana rano satria zany zay mpivarotra hany masaka tokony nisy foana indroa isanandro. Nefa lasana fakomaly io nisy dia androany zao tsy nisy dia zao tsisy dia inona zany zavatra ho ataonay. Eny Avaradoha avokoa vao mahita rano ny vahoaka. Voatery mampatsaka rano amin'ny vidiny ambony arivo ariary nefa izy ireo. Ny mpianatra, ny mpivarotra, ny mpikarama matsaka, ny mpanasa lamba ny tena mahatsiaro fangiry firiana malona ny tsy fisian'ny rano. Zay zany efa tamin'ity herinandro ity zany indroa fotsiny izay nahazo rano nefa zay sady mpianatra efatra bidon fotsiny ny azonay. Zay nefa sady misy zazakely zay efa somary maromaro any zay ny ao an-trano. Dia za mba hiainanay vahoaka amin'izany zay ny koa mba mila rano mba ohatran'ireo olona ao amin'ny fanjakana olona ambony ihany zay mba mahalala mahetaheta manana ny maha-olombelona anay zay. Fa tsy rehefa tiany zareo tapahana ilay izy dia tapahana zareo foana amin'ny ora zay tiany zareo tapahana anazy. Fa tena mijaly mihitsy izany zay eto e. Dia rehefa tsy mahazo rano zay dia nefa no vidy koa nefa misy olona tsy hay zany na olona amin'ny olona ambony ao zany e. Lasa biziny endry zareo indray le rano avy eo nefa le vahoaka ty efa mijaly. Le filoham-pirenena mampanantena be nefa no ohatran'ny tsy takory izay ataony. Pampo 5 no misy eny tsara honenana, tsy mandeha avokoa izy 5 ireo. Eto amin'ity pampo ity zany no maka rano ny mponina manodidina kanefa toy izao ny zava-misy. Efa nanao ny fitarainana hatrany ny vahoaka tao an-toerana saingy tsy misy miaino hatramin'izao. Na dia efa eo aza ny fijalian'ny mponina eo amin'ny sehatra ny famatsian-drano dia manjaka tanteraka ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana saika manerana ny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Taksi be raiky tamin'ny omaly matonaly tokony ho tamin'ny fitora sasany no notafiana Enday teny Androndra. Jessica Miray no mitatitra an'izay. Teo amin'ny fiantsonana ny taksi be iray teo amin'ny Eureka no nitrahan-keriny tao anatina zotra 310 mankany Androndra ny jiolahy Enda mirongo basy sy fitaovam-piadiana. Tamin'ny fitora ariva teo no nitranga ny fanafiany. Olona 10 no tao anaty fiara. Norobain'izy ireo avokoa ireo olona 10 ireo. Lasan'izy ireo ihany koa ny vola tany amin'ny mpamily sy ny mpanampy azy. Anisan'ireo olona 10 ireo ny mpanao gazety MBS iray. Lasan'izy ireo tamin'izany ny sakosiny, nisy clé USB, disque dur ary vola. Tsy nisy ny ainana fohy nandritra ny fanafiana fa naratra novelesin'ireo jiolahy kosa tamin'ny vody basy ny mpanao gazety MBS. Tsy voafehy intsony amin'izao ny tsy fandriam-pahalemana. Marika izany izao fanafiana amin'ny andro amin'ny 7 arivo izao. Ny mandeha an-tongotra hiara ny fanindahana, ny mandeha fiara sy ny any an-trano tafian'ny jiolahy, ny any ambanivohitra ampiororony dahalo andro aman'alina. Ny fiparitahan'ny fitaovam-piadiana efa tsy lazainy intsony. Tsy misy mihitsy ny fandraisana andraikitra. Ny tsy fahampiany mpitandro ny filaminana trano no atao fialantsiny. Ny mahagaga nefa rehefa misy ny esika eto an-drenivohitra, miranty mameno ny tanàna isaky ny 50 metatra mihitsy ny mpitandro ny filaminana miaraka amin'ny fitaovana avo lenta. Fananano tatitra ny avionivon'ny zandarmaria-pirenena tamin'ity niany ity fantatra fa ny tombo avo roa eny ny trangana lozam-pifamoivoizana teto Madagasikara tamin'ity taona 2010 sy 2020 ity noho ny tsy fampian'ireo polisy misahana ny fifamoivoizana sy ny tsy fitandreman'ireo mpampiasa lalana no fantatra fa antony nampitombo izany trangana lozam-pifamoivoizana izany. Noro fitiavana sy Manora Andriamalala. 7 ny olona matin'ny lozam-pifamoivoizana ny taona 2020 hatramin'ity volana Oktobra ity teto amintsika. 2020 kosa ny taona 2020 araka ny tatitra ny zandarmariam-pirenena androany. Ny 590 ny lozam-pifamoivoizana dia voalaza fa vokatry ny tandrevaka ataon'ny mpamily avokoa. Na io fitondrana fiarakodia ao anatin'ny fahamamona, na io fitondrana fiarakodia mandeha mafy loatra, na io fanaovana fioarana amin'ny toerana sy tokony hanaovana an'izany, na antsoina amin'ny teny frantsay hoe dépassement dangereux, na
famatorana entana zay diso miavoavo loatra ka mahatonga ny fiarakodia tsy tombona tsara intsony eny ampandehanana. Izany rehetra izany dia andraikitry ny chauffeur ary alohany andray ny familiana zany ny mpamilya dia tokony eritreritra fa ain'olona no entiny. Tafidina eny amin'ny fitopolo isanjato izay trangana lozam-pifamoivoizana izay eto an-toerana raha toka mitandrina sy manaja ny fitsipika amin'ny fehiny fifamoivoizana ny mpamily. Ka ny tena anso ty natao zany dia ity. Manaiko iaho izay aby ny fitandronan'ny filaminana fa manana andraikitra ao anatin'izany. Manaiky aho fa ny fitsirina ny fiarakodia ny resaka sécurité routière manana andraikitra amin'izany. Fa eritreretinay fa tena tompona andraikitra feny ihany koa ireo mpamily. Ny lozam-pifamoivoizana indray izao no nahafaty olona be indrindra teto amintsika raha mita amin'ny asan-dahalo. Araky ny tatitra hatrany, 7.9 ny olona lavon-dahalo tamin'ity taona 2014 ity. Lafy vaovao hafa dia nanamafy ny solombavam-bahoaka avy amin'ny antoko tiako Madagasikara androany fa idirekaiky ny sosialim-bahoaka ao anatin'ilay teti-bola mpanjakana 24 izay isany hojerena sidiniana eny anivon'ny anteny meram-pirenena amin'ny izao. Nisy moa ny tafa izay nataon'izy ireo tamin'ny mpagnano gazety tamin'ity niany ity. Germaine Menjanahary sy Tahiry Niaina Ranaryniriny. Misedra olana ny sosialim-bahoaka ankehitriny. Mentraika mivantana amin'ny vahoaka malagasy ny krizy, ny rano, ny vidin'ny kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro, ny jiro, olana avokoa, saingy tsy misy ny politika mazava iadivana amin'izany, atao ny fitondrana izay mijoro tao anatiny 7 volana izay. Lara sosial no tenena lasa ohatra ny hoe atao kilabao izay sosial ny baoka izay dia tokony tsy levana manokana ny sosial. Na ny budget ny ministère amin'ny sosial dia ny hena ao anatin'izay famaninana no ahena zany le izy anatin'izay tsy atao atsirambina zany satria firenena iarahamanana tia vahoakantsika daholo reo malagasy daholo ny miaina eto Madagasikara dia tokony izay no tandrovana sy hojerena zay dia hiady amin'izay sosial mibaoka izay mba tena hoe isy fiasaika any amin'ny vahoaka misy aloha ny safambantroana ho atao fa raha zavatra fakokotra ny sosial aloha dia tsy miteraka ny zany ho an'ny vahoaka malagasy. Lalàna amin'ny fehiny fifandraisana ny teti-bola mpanjakana ho an'ny taona 2014 dia isan'ny andrasana valy ny fanapahan-kevitra eny anivon'ny anteny miera ny sata amin'ny fehiny mpanohitra. Ho an'ny RMDM dia nanamafy ny filohalefitra fa ara-dalàna ny fijoroany ankehitriny koa iroso amin'ny fametrahana ny solotena isaky ny androm-panjakana izy ireo. Napetraka ny any hariva teo ny vato fototra amin'ny fanorenana ilay ivitoerana antsoina hoe ilaiko izay natao indrindra ho fandraisana an-tanana ireo mponina tratra ny herisetra eny anivon'ny fiarahamonina eny. Tetikasa izay tafiditra indrindra ao anatin'ny vinandra matoa ben'ny tanàna Lalora Valimanana izy ity. Ny andindin'izay eo amin'ny sariny Tahiry Niaina Ranaryniriny. Nandeha efa mamaraparana ny fepitona iasany aza ny ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra dia mbola mitoy ny fitsinjovana ny tanora sy ny vehivavy ary ny ankizy. Trano lehibe 7 metatra toradroa no ahorona ao amin'ny CSB 2 namontana. Fotodrafitrasa fa 4 natsangana ho fanomezana sehatra ny vehivavy sy ny ankizy izay tratra ny herisetra amin'ny endriny rehetra izy io. Fiara-miasa amin'ny tetikasa Active Planet sy ny commune Antananarivo renivohitra. Ny vato fehizoron'ilay centre ilaiko na le hoe centre d'accès au service izay centre iray andraisana ny fitarainana rehetra momba ny herisetra atao eny anivon'ny fiarahamonina eny na amin'ny vehivavy na amin'ny lehilahy na amin'ny ankizy ary anaty indrindra ny vinan'ny ben'ny tanàna Antananarivo Lalora Valimanana amin'ny fiahina ny madinika fahinan'ireo olona sahirana fa indrindra fiahina ireo olona izay ianjadiny izany herisetra zany eny anivon'ny fiarahamonina. Efa misy ny fitoerana ilaiko 3 ato anatin'ny commune Antananarivo renivohitra. Ny 2 ao anatin'ny boriboritany voalohany, ny raiky ao anatin'ny boriboritany fahatelo ary ny raiky ity voahorina eto amin'ny boriboritany faha-4 ity. Vehivavy maro niaran'ny herisetra no efa nisitraka tantsorika sy fandraisana an-tanana tamin'izany nandritra ny fepitona ny Asandra Matoa Lalora Valimanana. Le ivitoerana moa zany efa faha-4 ny ivitoerana izay kasy io centre ilaiko io faha-4 ny centre ilaiko izay ampiasain'ny tanàna Antananarivo zany io. Ny hita ao aminy dia
toerana fiainona sy fandraisana ireo olona manana fitarainana ireo a fanaovana tatsorika fanoroana lalana ary misy ihany koa ny salle multi service izay anaovana fampiofanana ho an'ireo vehivavy hita fa sahirana ka mila tatsorika amin'ny arakasa na fiofanana arakasa dia izay no asany. Aritra iray volana ny fepitoana voalaza hanatanterahana ny fotodrafitrasa ivitoerana ilaiko araka ny fifanarahana teo amin'ny commune sy ny tetikasa-piaramiasa aminy. Alohan'ny faran'ny taona 2024 ity no itokana izany ny ben'ny tanàna am-perinasa ankehitriny. Amin'izao ankatoky ny fifidianana communal ho tanterahana manerana ny Madagasikara izao dia misy ny lamina sy ny fepetra izay ho raisiny avy anivon'ny Gendarmeria Pirenena ho firindrana izany fifidianana communal izany. Nory fitiavana sy Manora Andriamalala no mitatitra ny andindiny. Tsy misy natao sy rambona zany ny tahaka ny efa natao tany amin'ny fifidianana filohan'ny republika tamin'ny fifidianana ny ireo solombavam-bahoaka dia mitovy amin'ireny ihany zany ireo fepetra rehetra horaisina mahakasika ny fitandronan'ny filaminana atao anatin'ny fotoana izay anaovantsika ny fifidianana communaly. Novambra ny propagandy ao alohan'izay zany dia isy ny atao hoe organisation de sécurisation amin'ny ankapobeny misy manerana nosy izay akasika district visivisy moa zany ny tena marina fa efa miditra mihitsy ao anatin'ny fafalipalemana ny tany zany eo amin'ny fotoana mialoha ny fifidianana ka io eo zany mipitsipitsiny ao anatin'izay organisation de sécurisation zay zany dia tsy ho azoko lazaina eto fa dia izay atonivo ny Gendarmerie ihany no manao ny laminasa mahakasika an'izay fa isy zany izay zavatra izay. Fa ambiance tsisy karan'izany no niseho teny amin'ny Ambomanarina ao anatin'ny boriboritany fahaenina iny tamin'ny omaly nandritra ny fidinana ifotony izay notanterahan'ny kandida Rina Randriamasinoro miaraka tamin'ireo mpiaradia taminy. Tateriny Germain no menjana ary amintsika anatin'ity fanadihadiana ity. Tahaka ireny no fandraisan'ireo mponina Ambomanarina boriboritany fahaenina ny kandida izay natolotry ny antokotiko i Madagasikara. Kandida vonina hiasa koa zava-dehibe aminy ny fifampiresahana amin'ny vahoaka izay liana raha teo ny iaino mivantana azy sy ifampiresaka aminy. Milanao mainka dia mainka no zavatra. Fotodrafitra zay efa tena kely dia kely. Zany hoe mila Anosy vavaka, Antanjombe avaratra, Antanjombe atsimo, Amboy miadana avaratra, ireo no noteteziny Rina Randriamasinoro nandritra ny fidinana ifotony teny amin'ny boriboritany fahaenina ity. Kandida avy amin'ny vahoaka ary vonina ny asa ho an'ny vahoaka sy hitondra fampandrosoana. Numero 2 Zao, numero 2 Zanaktat.
Tsy adidy ny fampitafana ifotony tahaka izao amin'ny kandidarina Randriamasinoro fa fafina retana ho azy mihitsy. Miaina toy ny vahoaka eny anivon'ny fiarahamonina malagasy rahateo izy ka mahalala tsara ny olany ponina saingy tsy ambany zavatra aminy ny fahafantarana ny etaetany tsirairay. Fa mbola ao anatin'ny fampahafantarana an'ireo kandida izay ho ben'ny tanàna any amin'ireo distrika hafa ihany koa ny antoko tiako Madagasikara amin'izao fotoagna izao. Amin'ity niany ity dia ireo kandida ao anatin'ny distrika ny Amparafaravola no indro ampahafantarana anao. Miisa 700 ireo kandida ho ben'ny tanàna mirotsaka amin'ny anarany antoko timma. Ireo no nampitan'ny filomarika Ravalomanana ny fanilo amin'ny fitantanana ny tanàna ary hitondra fampandrosoana hipaka mivantana amin'ny vahoaka. Kandida nandalo sedra, manaja ny rafitra, manaiky ny fitsipika amin'ny feny antoko. Kandida mahalala, mahay ary mahavita. Estelle Andriamiantasoa, Amparafaravola Samamy. Adrien Radafi Aingson, Amparafaravola Ampaskely. Nandro Hubert Rakotonimbonana, Amparafaravola Ambatomainty. Rodine Rataizanjanahary, Amparafaravola Andranobe. Ary manana Ravolasoa, Amparafaravola Andilana. Otomna Ramiandrisato, Naitotom, Amparafaravola Vohitsara. Samy Simon Randriambonilaza na Isamy, Amparafaravola Andrebakely. Ralayarnoro Saint Albert na Ramseseta, Amparafaravola Vohimena. Jean-Baptiste Randrianaivo, Ambatondrazaka Bejofo. Tojonirinina Randrianimbonana, Amparafaravola Ampimandroso. David Randriasalama, Amparafaravola Amboavory. Paulin Raveljon, Amparafaravola Morarano. John Samuel Ramarjon, Amparafaravola Ambodimanga. Gabriel Ravalomanda, Amparafaravola Beanana. Fandesintsika mamarana ny vaovao tahaka ny mahazatra dia arahantsika indray ny vavalatsaka izay andesiny hery Andriambololony. Dia mbola faly hatrany manotra ny araba ho antsika rehetra manaraka ny fandarana vavalatsaka. Androany dia iresaka indray mahakasika ny nandaozany fafamo zany nitarika maleo atsika mpakafy. Nanjomina tokoa ny tontolon'ny zavakanto satria dia very olomanga indray ny firenena malagasy eny trany ampitan-dranomasina dia misy makafy an'iny ranamana iny izay atao hoe nafinaritra. Ny horesantsika androany atao anatin'ny fandarana dia ny fomba fiakarany an-tsehatra, ny fomba fanehoany an-tsehatra ary dia lasa ianaran'ny olona mihitsy moa zany le izy ankehitriny. Rehefa mandeha any amin'ireny toeram-pilanonana ireny ianao tamin'iny herinandro iny zao dia saika izay foana ny nanako ako ty hira ity. Jereo ane sary mahafinaritra aoka izany. Isekeli ani omba maki faniriko adinye labe azuandruku fifaliaku katsimeti wadinuku isekeli no fitaraja itarafanani vyainana nani masunao nani tsikinao io zany tsy misy hoe tanorana lehibe na kely fa rehefa manapeo
dia hira avokoa ary matetika ny olona rehefa mihira dia rehefa manakatra zay dia ity zao micro dia tana ohatra misy miolana misy tsy haitsony fa ny ramana dia hafa kely jerentsika amin'izao miondrika izy dia ao izy ary farany isan'ny atsiarovana ihany koa any fafa ny mpanakanto tiana mariana fa tsy asiana hoe tompokila na hoe monsieur fa dia tonga dia atsona amin'ny anarany fotsiny zao zany hoe amin'ny anarany amin'ny mampanakanto azy dia izy ihany koa isan'ny mampiavaka azy ary dia tena ampiasaina matetika mihitsy moa zany le izy rehefa amin'ny sehatra maro samihafa rehefa avy mihira iny ianao ka mahazo tena tehaka be iny dia ahoana ozy ianao zay natao fafa ie dia misaotra anao ihany koa naharitra anjeratra amin'ny farany raha mpitsondray ny fotoanantsika manaraka veloma tompoko eranakeo koa ny vaovaontsika tamin'ny tiany ity tompoko lay sy tompoko vavy misaotra anao nanaraka izany hatramin'ny farany ankasitrana bevata ihany koa ireo ekipa jiaby izay niara-nisa lahy tamin'ny fanatotosana ireny vaovao izay natolotra teto ireny mametraka ny mandrapitafa ho amintsika jiaby koa ny tenako amin'ny manaraka indray samy tsara tompoko lay sy tompoko vavy